Sehatry ny fanatanjahantendra ekipa efatra amby roapolo no mandray anjara ho nalatin'ilay hetsika THB Ligue des Champions tapany voalohany izay farana ho amin'ny rampitso ity hetsika ity. Ny telo voalohany isaky ny vondrona dia hiatrika ny dingana manaraka, izany hoe afaka hiatrika amin'ny dingana ambonimbony kokoa ireo mendrika ao anatin'ny tapany voalohany. Naverina indray ny THB Ligue des Champions hetsika izay iarahana amin'ny Fédération Malagasy Netball kitra izay tohanan'ny THB. Ekipa valo amby roapolo avy amin'ny ligue paritra roa amby roapolo no mandray anjara amin'ity tapany voalohany ity, ny faharoa amby folo hatramin'ny faharaika amby roapolo aogositra. Araka ny fantatra nandritry ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety izay nitotosaina ny maraina teo. Fiantonana THB Ligue des Champions ankavela tsy hoe ny teto izy tamin'ny 2012 nahatroka ilay izy taorian'ny idiran'ny Bostana tamin'ny Castel izany dia noho ny fanamboarana ny stratégie la communication à THB izany zany araky ny teo tsy hoe miatoka teraka fory ny fiarah-miasa ny fédération sy ny THB na hoe tsy tamin'ny fotony THB fa teo foana nandritran'izay taona marobe izay satria nanohana ohatra ny match international izay zao nandritran'izay taona marobe izay nanohana koa ny provincial fa THB Ligue des Champions mihitsy zany naantokely nandritran'izay fotoana kely izay. Isan'ny olana mianjady amin'ny Fédération Malagasy Netball kitra tokoa ny tsy fahampiany entimanana ka miteraka sakana ho an'ny fampiroboroboana ity taranja ara-panatanjahantena ity. Mijery ny système mety atao mety manatsaratsara kokoa ny compétition koa vi mininona ny ataontsika tanke tsy mandosy le firenena tanke tsy miova ny situation économique asa manofotsika zavatra ivoa fa ohatra zany fa tsy maintsy dia ohatran'izany. Ohatra nolazaiko anareo eto président fédération ny tena zany aizanao moa mahita firenena ny fanjakana tsy tokony andraikitra mihitsy amin'ny ekipa pirenena yaky a Madagasikara mitatsika na komora mampitato mba misy effort ataon'le fitondram-panjakana amin'ny ekipa pirenena io atsika io zazagaga ny akamonolondray le fédération takely fa sy fio tokony andraikitra manana responsabilité zay namany abandon iny hany tokony amekarahantsika fantaliana be. Nivotra nandritry ny fotoana fa ireo telo voalohany misongadina isaky ny groupe dia hiatrika ny andian'ny faharoa amin'ny THB Ligue des Champions ny faha-telopolo septambra hatramin'ny faha-9 oktobra izao. Ireo roa voalohany isaky ny groupe izay mizara roa ary ahitana ekipa enina isan'isany dia hiatrika ny poule des As manomboka ny faha-enina amby roapolo hatramin'ny faha-telopolo oktobra izao. Ny ekipa tafavoaka mpandresy kosa no ho lasa tompon-dakan'i Madagasikara ny taona 2014 ary solotenan'i Madagasikara amin'ny Ligue des Champions CAF 2017. Dia izay ny toko lasa topoko vavy no anakatonantsika ny pejin'ny fampahalalam-baovao tamin'ity takariva ity isan'ny vaovaon'ny songadina nentina tamintsika tamin'izao takariva izao ny nahafatesan'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo malagasy Andriamatoa Rodolphe Ramanatsoa tao amin'ny tanànan'ny Mahajanga no nisehony izany fahoriana izany ary raha ny vaovao azy moa izany dia ny fanampoizinana ara-tsakafo no ny finanana tekateka no anton'izay fahafatesana izay ao ihany koa nefa no milaza fa ny fahatapahana lalan-dratampoka no nahatonga an'izay fahafatesana izay hoentina amintsika miandalana eo ihany ny vaovao tsara ho fantatra manodidina izay nahafatesan'ny ministry ny angovo sy ny akoranafo malagasy izay fa dia hatreton'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao toko lasa topoko vavy mankasitraka fenanao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ho amin'ny latsinaintsika fa me fotoana eto veloma tompoko.